niarany lehilahy jereo amizao aiza le teka tompoko allô bataky misy pipitre ijerena zao lanonan'izao Soda tuko makasitraka tompo mahazo toerana anareo mibaty nanomboka ny taona 7 dia tompon'andraikitra voalohany tamin'ny fanamafisam-peo ny ray aman-dreny dadanay vo 7 azafady fitaopivavahana teny amin'ny batisa teny an-drano tapahana volana jona fitaopivavahana teny Antsavatsava Desambra 7 famaranana batisa voalohany tany Tamatavy jona rosy 2 batisa voalohany famaranana tany Morondava Mai 3 famaranana batisa voalohany tany Fort Dauphin jona 7 fitaopivavahana lehibe nametrahana ny vato fototra teto amin'ny fiangonana Ambomarina ary taona 7 nifindra taty Ambomarina ny fitaopivavahana sy teny Antsavatsava ary dia fotoan-dehibe maromaro niarahana taminy isan'izany ny teny amin'ny gymnase Korondrano ny teny amin'ny Palais de Sport ary indrindrindrindra ny niarahana taminy dia teny amin'ny Coliseum tamin'ny farany teo tamin'ny fanokafana ny faharoapolo taona ny onjam-peo ny radio fanambarana manginy fotsiny ny fiarahany fiangonana foibe Ambomarina isa-tsabata dia ny sonorisation rafale na sonorisation dadanay voa no nanatanterahana ny fanompompivavahana teto raha misy dera raha misy aja raha misy laza raha misy voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany tao anatiny zay rehetrarehetra zay na maina ny andro na manerika ny andro na ora-pahavaratra ny andro dia teny foana dadanay sy ny sonoany tompoko nandritra an'izay 20 taona zay voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany noho izany raha lasy ranabavy malala isany amin'ny tompo ry anareo mianakavy dia tsy natao ny fiangonana apokalipsy ambanin-javatra zay tarihan'ny ray aman-dreny pasteur Mayola Mivady izany fotoana izany izany 20 taona lasy zany fa matoa tahaka izao ny fiangonana manerana izao tontolo izao indrindra fa ny eto a Madagasikara indrindra fa ity foibe ity dia teo ianareo niaraka ny salata ao anatin'izay ianareo nefa dia tsy olon'olom-pona fa olona manana ny maha izy azy santiona ny reto tany saiko amintsika reto fa zany sonorisation rafale 2000 zany no nandray teny amin'ny kanjana Tsonjombe ny famangeny Papa Jean Paul II tamin'ny volana aprily 7 mbola izany sonorisation rafale 2000 zany ihany koa no nametrahana tamin'ny fomba official na ny investiture ny Flot Didier Tsiraka tao amin'ny lapana Ambotsirotra ny volana novambra 7 ary dia mbola izany sonorisation rafale 2000 zany ihany koa no nandray ny 3e jeu des îles de l'océan Indien ny taona 7
hitatsika amin'izany satonany ihany zany fa ny fotoan-dehibe rehetra teto amin'ny tantaranyity firenena ity dia izao sonorisation Rafale 2000 izao nanatanteraka an'izany ary izao lehilahy zao dia tsy ny ololom-pona koa eto amin'ny tany sy ny firenena fa noho izany asa vitany rehetrarehetra izany dia nomeny fitondram-panjakana malagasy ny maro-boninahitra Chevalier de l'Ordre National izy ny taona 3,770 dia nakarina officier de l'Ordre National izy ny taona 770 ary dia mbola nomena ny commandeur de l'Ordre National izy ny taona 3 ary ny misy azy amin'izao fotoana zao izy mivezivezy hitatsika na merika ny andro na morana ny andro na mafana ny andro na eto ambomarina na eny an-drano-tapahana miosombovoka zao lehilahy zao riavana dia nomeny ny fitondram-panjakana malagasy ny maro-boninahitra ambony dia ny grand officier de l'Ordre National malagasy. Fa mananga mavesatra mpitiavana mpanajana ny ray aman-dreniny Razafindrakotso Benjamin hitondra fitenenana isolo-tenatsika ho amin'ny reto fianakaviany reto amin'ity androany ity. Anao ny fitenenana ray aman-dreny. Sora tompoko ny amin'ny fitenenana. Tompoko lasy tompoko vavy tsy eto koa ny angina manoloana ny fitana toy izao. Isaorantsika voalohany indrindra ary Jehovah Andriamanitra ray izay nampisy antsika mandrakakehitriny na toy izao zao fiangonana izao ka dia ho azy ny tera ho azy ny voninahitra hatramin'ny taona mandrakizay. Faharoa manaraka izany dia isaorana indrindraindrindra ny fitondram-piangonana foibe izay antoko ny fandaminana sy fisian'ny fiangonana fa ny tolo malagasy ary mametraka hoe ny biby tsy manandoha tsy mandeha maika moa fa olona maro toy izao ve ny tsisy mpitarika tsy mpandamina dia azo inona fa tsy toy izao tsika raha tsy nisy ny fandaminana sy fandrinana taon'izy ireo teo anivon'izay hoe zava-maneno sy fampandisana sy fambonatr'Andriamanitra eto ny fiangonana izay nanao ny fanarahana izay nanao ny fifankalozana kevitra sy ny traikefa maro samihafa ny fanapahan-kevitra ny arana tamin'ny dadanay sy ny akonany nandritra izay 20 taona izay ka dia isaorantsika azy ireo koa izany satria Andriamanitra efa nazo ny saza azy dia mendrika ny mena fisaorana era-poeran-tsaina fakasitrahana koa ireo mpitondra fiangonana foibe rehetra isatsokazy manomboka andriaman'ny pastera hatramin'izay tompona ndraiky isaka sabata miaraka amin'ny dadanay sy ny ankonany eto dia atolotra nareo mifankasitrahana atolotra nareo mifankatelemana ny amin'izay fiaraha mikarakara izay atolotra ny fiangonana rehetra ihany koa ny fankasitrahana tsy mety ihany ny fosiny fanahy raha hotenenina fisaorana vava fotsiny manoloana zao lanoa dehibe zao ary mahatsiasy mitodika izay rehetra nataon'ny fiangonana koa dia ny saina sy ny hevitra ny fiangonana araka izay mba vita sy tratra nasesiky ny fofen'ny fitiavana sy fankasitrahana ny hevitra izay mba ho mary mpankasitrahana atolotra anao sy ny akonanao koa ampitiavana lehibe dia lehibe dadanay vo nanoloran'ny fiangonana zao mary mpankasitrahana kely zao ho mary tsy izay fifaliana izay ary fankasitrahana anao sy ny akonanao nandritra izay 20 taona na amin'ny arahana izay fiteny malagasy ihany moa hoe kely dia kely fa foman'olotra no betsaka nefa atahoana fa izay aloha ny vitan'ireto zanaka ao satria zanaka ao daholo ireto tena fampitondratra mpianaka tsika eto makasitraka makatelina tompoko lahy misaotra betsaka ira-poeran-tsaina man'Andriamanitra ny voninahitra maolona tokoa moa dia na baiboly aza milaza hoe izay tsy miasa tsy aoka tsy hihinana tena miasa tokoa ianareo fa hatramin'izay niasana zay ary tsy mba nisy fanomezana mba namena mivady mihitsy nandritra ny 20 taona fa dia nifisaorana foana fa mba nome fanomezana maharitra ihany izay ka efa nanontaniako ny tompona andraikitra taony ny ofany sonorisation izay atao hoe niarahantsika hatramin'izay raha ny tena marina tsy ofany le izy fa dia fitiavana ny anareo mianakavy kely fanomezana amin'ny fanompon'Andriamanitra nataonareo zany ka dia mba
misy fanomezana omena mivady zany amboniny io fanisoanao zay fanataotra am'izay fa tsy teneniny eto fa sao de ndeha hitrosa aminareo reto mpivavaka reto raha teneniny eto le izy fa dia ho ampitaiko aminareo manginginao rehefa avy eo le izy fa dia iny zany fanomezana maharitra io omena mivady io satria dia mba misy fanodrota-karama zany omen'ny fanjakana apokalypsy isambolana isambolana izy zany de mety hitombo isa-taona isaky ny taona mandehany any izy io zany de am'izay mba maharitra le fanomezana fa raha nome valopatra ny androany maka de mety lany rapitso fa iny de mety haritra iny foana iny fanomezana iny ary mba tserovanareo anay foana zany toizatsika ny fety hafatanana tompoko mandritra ny fandraisan-tanana ataon'ny ray aman-dreny pasteur mivady ny fianakaviana Ranaivo. Sotra tompoko. Raha misy manome zavatra anao kinga amin'ny teny hoe misaotra tompoko. Voalohany indrindra manao ny fisaorana ary ny fisaorana hono dia toy ny masoandro belotaona ka niavy ihany ny trano aloha koa dia nisaorana eto Andriamanitra tapony loha satria raha tsy izy dia tsy nahatratra ny 20 taona dadanaivo koa dia seraky sy ny dera sy ny voninahitra ny dia ho an'ny tompontsika 20 taona tokoa mantsy zao satria farany volana me 7,700 no nyendraikitra voalohany indrindra teto amin'ny apokalypsia dadanaivo tamin'izany fotoana zany mbola tsy apokalypsia ny anarany fa hoe FMBFM fikambana mpiara-mandinika amin'ny boky ny faminaniana satria ny faminaniana ny tena niandohana tamin'izany ary rehefa nanandranandrana tsy nanandranandrana moa zany nanandranana soanao hafa ny fikambanana tamin'izany dia tsy nety afa-po fa atserovako le nisy fitenenana hoe ozy ny tompo hoe misy zana-biriky mifatotra ao vao mifatorany deto makatify misy ilan'ny tompo azy koa dia naniraka ny mpaminany izy nakany tam'mena hoe misy rafaly 2000 ny tam'mena any vao mifatorany dia eto fa misy ilan'ny tompo azy. There are days when I feel the best of me is ready to begin, and there are days when I feel I'm letting go and soaring on the way, 'cause